baiboly milaza fa manoatra noho ny mpandresisika fa iveriko fa mihoatra noho ny mpandresy midika fa efa fantatra sahary fifahazonao ny fandresena melohany adinao lay ady karak'izany tsy tokony isy atoranao ny amin'ny olana antsony fa mbola mataotra ihany sika mbola mataotra daholo sika mataotra ireo karazan'olana mataotra sika so tsy voavaly mivavakintsika dia mataotra an'ity mataotra arakaraky ny andehananao lalina miaraka amin'Andriamanitra ny enany taotra atrehanao amin'ny fiainanao ny Jaona 1:4 rehefa fantatsika ny fahatateran'ny fitiavan'Andriamanitra dia izany no anala ireo taotra satria taotra mitondra fijaliana ary Andriamanitra tsy mitady izay jaliantsika fa nanaraka ny fanamasina izy tamin'ny satana nanafika azy tiako mihitsy milaza fa misy fotoana roa na fiandevoly ianao rehefa manao zavatra mety ianao na ny manao tsy mety ka tsy dia ilaina akory ny famantarana hoe izy amin'ireo zao ilay izy fa atao fotsiny izay ahafahanao ny fitsapana ary tsy nihinan-kanina izy nandritra izany andro izany ary rehefa afaka izany dia noana izy zao mialohany andehanako lavitra tiako mba ho voamarika ireo fa satana tsy dia andeha fifanafiana efa ho hitantsika io raha tsy efa noana izy aloha dia efa tena reraka be izy efa nalemy mihitsy izay ny ray amin'ny antony andaniako fotoana lava tamin'ny faraparan'ny taona ny fandimby mba niezako ny lazana tamin'ny olana mahasarobedy ny fikarakarana ny tenan'izy ireo ara-batana mihitsy matetika sika mihevitra fa ny zavatra era dia ara-panahy fotsiny tsy mara zany nanome vatana antsika Andriamanitra nanome antsika fanahy izy manan-tsaina koa sika manana fihetsem-po dia mila mikarakara ny tontolontsika rehetra sika satria raha malemy amin'ny toerana ray amin'ireo sika dia any ny toerana izay anafian'ny satana anao raha reraka matetika ianao dia ho sarotra amin'izany mihitsy ny andeha amin'ny fitiavana tena reraka matetika foana ianao marary torovana olona tsy amin'ny toromaso dia tsy mba hazoto ny vavaka izany dia ho lasa sarotra ny andre avy amin'Andriamanitra ka rehefa tonga nanoatra anao ny devoly dia tsy mba afaka nanoatra izany fanafiana izany ianao ao an-tsainao satria efa tena reraka loatra ianao ka vao maika hikorotana fa misy aminareo zao tena efa manao fikarakarana ny tenany mihitsy izany hoe ampatsorana tsy azonao tsaina mihitsy izany hoe mety fiovam-piainanao raha mba nakataona ray ianao dia nanao fandaniana ny amin'ny fahasalamanao matory tsara ianao dia misotro rano manaova fampiasam-batana azonareo dia mba manaova karazana fahazarana ara-pahasalamana tena manan'olana amin'ny devoly aza amin'ny resaka amiko mikasika izany firy aminareo matakatra fa mifandray daholo izany ampatsorana ny olona zako aminareo fifantsangana teo akaikindreo taridalandreo dia na tsy arona mofona mihitsy azy zay tsy nalalako akory hoe ahoana no asaiko mijoro teo alohan'ny olona tamin'izany tena efa maika loatra tamin'ireo asa mafy maro dia tsy nanam-potoana loatra dia nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy daholo izany fa lazaiko zavatra nareo fa tsy netsy izany na amin'ny anaran'i Jesosy aza dia mbola manohitra ny fitsipiny ihany na dia mihevitra ho manao izany ho an'Andriamanitra azy ianao dia mbola vokatra mitovy ihany no azonao eo amin'ny fiainanao ary milaza aminareo fa feno 7 taona zao ary mahatsiaro salama tsara ataoko fa mihoatra n'izay tsapako tamin'ny fiainako izany hoe tena matanjaka mahavita mihoatra n'ireo tanora izay miara-mivoyage amiko fa dia milaza aminareo fotsiny fa raha tena tianareo marina Andriamanitra hiasa amin'ny alalanareo na aminareo dia mila manala ny tenanareo amin'izany toeran'izany nareo izay nahatonga anao fanakorotanana foana satria satana dia efa miandro fotsiny tsy marina ve zany tsy hitanareo sarotra koa ve raha efa reraka nareo izany hoe vavaka na mba hanao zavatra hafa izany dia avy eo ianao inona tatsika Andriamanitra omby azitrano dia mety izao ny eritreriny hoe mety aminao zao dia matory tokony hajanonao amin'izay ny fihinana siramamy ray kilao isan-kerinandro haiko fa ho nareo hoe tsy izany natokavaka eto fa manana olana izany hoe ranabavy tena manana olana goavana aho fa milaza fotsiny fa mifandray daholo izany misy ifandraisany daholo izany ka hitanareo mahino sika hitanareo ilay teny hoe holistika betsaka kehitriny ary tena
Andriamanitra dia tanteraka tiany ho tanteraka sika vatana fanahy saina eritreritra faniriana fihetsem-po tiany hanana fiainana ara-tsosialy maombonareo fiainana ara-bola milamina tiany mbanana namana tsara tiany ho salama tsara azo antoka vatagatra eny tsy mahasitrapon'Andriamanitra ao antsika ny fifoazana maraina miaraka amin'ny fifehezan-tena rery anaovana hoe Andriamanitra vareraka sy leon'ny tia tena vareraka sy leon'izao aho tena tsy haiko raha mbola vitako ihany zany Jesosy mandra-piverinao akandray. Efa reraka Jesosy teto mazava ho azy efa nifady any 40 andro izy ary nandeha tany anefitra efa miova daholo ny zavadrehetra ary hoy dia voly taminy andiny fatelo tiako mba ho takatrareo ny fahalalana izay ny andrasany zany hoe tena ho tsotra aminareo tena mila mianatra ny fikarakarana ny tena koa isaka ny tapitra zao conférence zao satria te ilaza aminareo ninina fihevitrareo tena asa mafy zao na dia mety sy zany azy le izany tsy hoe mandehandeha fotsiny dia mahita toerana samihafa dia amin'ny elanelam-potoana dia hitanareo za zao mihoatra adiny 2 amin'ny famantaranandronay ka rehefa vitako neto androany ariva eo amin'ny amin'ny 5 sy 10 na ohatra zany ny vatako dia nihevitra fa amin'ny 1 sy 10 za matory eo amin'ny 20 sasany dia zany hoe efa dila ny fotoana fatoriako aho zany efa lasa ny fotoana fatoriako dia ary amaivaniko zany ny fihetsem-poko sy ny saiko dia efa nianatra fa raha tsy mitandrina efa tsy nanao an'izao intsony sika fa lazaiko fa tsy tonga dia zatra zany rehetra zany hoe tonga ao an-trano avy nanao sasany tamin'ny conférence toytony dia tezitra amin'ny Dave satria izy te hivoaka ilalao golf dia za mipetraka tomandry rery ao an-trano ao dia malailo tena rery satria dia efa tsy miraharaha mihitsy mbola lasa mivoaka ihany izy milalao golf fa tsy mandany andro amin'izany adalana zany tsy manome fotoana na herina dia kely aho zao dia voly amin'izao fa ny zavatra izay mila nianarako matetika foana ary tsy voatery ho zavatra tiako atao foana zany satria rehefa avy miasa mandritry ny herinandro dia mba hanao zavatra hafa koa fa mila mianatra matetika foana zao fa mba hijanona ao an-trano ny alady na dia mandeha voaka azy dia ampahireziko izy amin'izay ataony dia hijanona ao an-trano mangina tsara sy milalao ny elikako dia maka aina amen. Fa raha vao tonga ny alatsinainy maraina dia efa vonandray raha tsy mikarakara ny tenanao ianao dia ny devoly ny andresy ary tsy hamela azy amin'izany ka tiako nanantoka fa hitanareo zany taoriny Jesosy niatrika izay isan'ny ady mafy indrindra taminy ary hoy ny devoly taminy ary tena tiako ty raha zanak'Andriamanitra ianao ny zavatra voalohany nanafiany azy dia ny identitéany fa manaonao iza moa ianao raha zanak'Andriamanitra ianao teneny ho vato io mba ho tonga mofo porofo fotsiny hoe izy ianao hitanareo zao tsy ho afaka amin'izany ianao raha tsy efa voaporofonao izy marina ianao tsy afaka sika mandra-panomesantsika ny porofo fa Jesosy namaly azy nanao hoe voasoratra hoe tenin'Andriamanitra foana namaliny Jesosy azy voasoratra hoe tsy ny mofiano ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra raha ny marina zany dia milaza hoe hitanao tena nona fa afaka tsy mihinan-kanina raha ilaina zany na dia zany aza tsy mahavita tsy misy ten'Andriamanitra ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao tao anatin'indray mpimaso dia hoy ny devoly taminy meko anao zao fanapahana rehetra zao mba amin'ny voninahiny fahalehibiazany rehetra sy ny hatsarany ny fahamboniany ireo ajany ary ny akantony fa efa natolotra avokoa zany rehetra zany zao izany nanomezany devoly iadama angamba tokony miverina mijery Genesis ianao mba hijery fa Andriamanitra name azy hery sy fahefana anjaka amin'ny zavatra rehetra fa izy namezany fahavalo tamin'ny tsy nankatoavan'Andriamanitra fa tonga Jesosy dia naky zany indray tany amin'ny Satana ary tiany omena antsika zany tiany omena antsika zany fa tsy ho azontsika amin'ny fatoritoriana fotsiny 420 isan'andro dia mihinan-kanina dia mijerijery fety eny fa naty ady sika ety
fotoana famohanany fedinao zao fo ianao maraina dia manokatra ny vavanao dia mandehandeha kely ao an-tranonao miaraka amin'ny akanjo mandro milaza hoe famarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy a manana fahefana amin'ny fahavalo a fa tsy izo nanjaka amin'ny androko. Ka ny devoly dia naneo azy zany zavatra rehetra zany ireo zavatra rehetra ireo afaka meko anao zany. Ndiny fafitoko raha iankoky atao anatrehako fotsiny ianao ndray mandeha aza mba mino zalalainga indray mandeha zany. Finona ny tiana atao teo raha manao tsikombakomba kely fotsiny ianao tsy voatery andren'Andriamanitra afaka omeko anao zao zany. Nilaza tamin'izy fa hanome fahefana azy zany hoe fahefana amin'olona zany satana nilaza hoe hanome fahefana anao a fa hitanareo ny saina izay tonga ato tamiko dia hoe afaka naka ny karazana fahefana natoraly izay nezahany devoly natolotra azy izy fa amin'ny fanaovana izany dia mety very ny fahefana hanapaka ny satana. Mba saina hoe impiry moa sika no mitsikombakomba mba hahazo zavatra izay tsy mbola vonin'Andriamanitra ao antsika. Marina tena tiako azonareo zany aza mitsikombakomba mba hahazo izay ilainao haingana andraso mandra-panomezan'Andriamanitra zany ianao raha tsy maintsy manoty ianao vao mahazo zany dia tsy ilainao zany. Tsy ilaina ny tsikombakomba anaovana an'izany tsara aminao kokoa ny very ny zavatra rehetra noho ny manao fanahinina mahalala dia mitsikombakomba amin'ny devoly vao maika mahazo ny ratsy indrindra. Fa Jesosy nilaza hoe hanivoako ianao ry satana. Mila milaza zany matetika koa isika rehefa mahatsiaro reny hoe ny devoly manafika an-tsainao dia lazao azy hoe mangina mandainga ianao milamoka ianao. Fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankovanao ary izy irery ihany no tomponao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo tampony tempolo ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao. Mba sainao ngeny mafy raha amin'ny natiora satria Jesosy dia sady tena olona no tena Andriamanitra. Nandalo ny zavatra rehetra tamin'ny maha olona azy izy dia ireo izay andalovantsika sy hitsapanantsika. Ka dia efa reraka izy nona dia ny devoly nandainga taminy mampiditra karazana fisainana maro ao an-tsaina izy. Mety afaka nataony mora mihitsy amin'ny maha-Andriamanitra azy ny manao fahagagana izay tiany hitranga. Ary ny devoly nanao izay hanosiana azy anao izay zavatra tian'Andriamanitra ho ataony fa Andriamanitra nitady azy mba handalo izany fakapanahy zany amin'ny maha olona azy mba hanapirofo amintsika fa isika koa dia afaka manao izany amin'ny lalan'ny fakapanahy satana. Raha hanomboka ilaza izay nataony isika fa voasoratra hoe efa voasoratra izany mila mino ny tenin'Andriamanitra mihoatra ny finoana ny zavatra rehetra isika. Aoka izany no tontolonao vaovao. Izao te haka fotoana vetivety aho eto dia te resaka aminareo kiasika ty andininy izay nilazan'ny devoly taminy hoe meko anao zao rehetra izao. Meko voly ianao, meko hery, meko fahefana, meko anao ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Tena fahendrena ho any ny jana vetivety dia milaza hoe mila mitandrina tsara sika amin'ny zavatra rehetra. Be da be ny zavatra afaka azontsika ankehitriny raha mihoatra ny tamin'ny lasa indrindra moa raha ara-tantara. Tena tsy takatra ny saina mihitsy izay nanantsika amin'izao ary fantatra fa mety mihevitra ianao hoe tsy dia manana akory fa lazaiko zavatra nareo. Nisy fotoana nieritreritry izao tsalako tsara tamin'izaho mbola kely ny toeram-pivoahako angamba nitovy tamin'ny haben'ity pilipitra ity dia nanatableto eo amin'ny 7 aho dia tafomanga ianao ny latsinainy mavo ny talata maitso ny larobia. Izaho nanana angamba kiraro 2 kitapo iray ary tsy misy ifandraisany amiko amin'izao mihitsy zany fa lazaiko aminareo. Matetika misaviritaka ny amin'izay akanjo anaovako satria be loatra ireo safidy afaka ataoko. Efa ndrony sola zao androany melohany atongavako eto. Ary mino fa Andriamanitra te hitantsika ny amin'ny filazako izay zavatra lazaiko izao. Zaho akory tsy milaza fa tsy tian'Andriamanitra na zavatra tsara ianao fa zaho mino fa ilay izy tena mila mitandrina fatratsika. Mba tsy hitiavantsika zavatra loatra ka hanomboantsika hitsikombakomba ny amin'ny fahamarinantsika, fahitsitsika
na koa amin'ny zavatra hafa raha tsy maintsy mandainga ianao mba hiazonana asa satria ianao mampidi-bola be amin'izany asa izany dia tsara aminao kokoa no mampidi-bola kely nefa manao marina miaraka amin'Andriamanitra. Marina ange zany e. Zany hoe betsaka ny soratra masina tsara miresaka amintsika mikasika ny tandremana tsara mba tsy ho tia vola sy hitanareo tantara zavatra aminareo izay hitranga tamiko tamin'ny herinandro lasa. Zany hoe ilay izy tsy resaka zavatra fa zany hoe misy zavatra ilayntsika dia matetika izany tena sarotra amintsika raha ohatra ka tsy azontsika dia avy eo tsika mahita olona manana azy dia tsy matoky an'Andriamanitra sika hoe izay tokoa no tiany ananantsika aloha fa raha tsy izany dia efa nomeny antsika izany mba hifaliantsika sy hifalian'ny hafa koa. Ka manana magazina atao an-tranoko tamin'ny herinandro lasa dia misy mpitoriteny izay eo amin'ny pejy voalohany izay fantatro hoe tena tiako mihitsy ilay izy fa izany ihany ilay magazina izay nandà tsy nanao lahatsoratra mikasika ka raha vao nahita izany avy hatrany Satana dia nametraka hevitra tao an-tsaiko nahatsapako fialonana izany fa avy hatrany koa dia laza hoe tsia dia nafalo azy ary nolazaiko tamin'ny feo mafy nitsangana tao amin'ny toerana kely tao an-dakozianay dia nilaza hoe Andriamanitra raha tianao iseho amin'ny magazina io dia afaka ataonao eo rehefa tsy tianao hipoitra eo dia tsy tiako koa isehoseho tena mila valianao ny devoly. Ary zaraiko aminareo zany satria ny rehetra mahazo fanafiana daholo. Ny rehetra mihitsy tsy misy zany hoe tena ara-panahy zany ka tsy mba andangiany devoly mihitsy. Tsy isy zany hoe lasa tena ara-panahy be ka tsy anao izay andratrananao amin'ny fihetsem-po mihitsy ny devoly. Nanana zavatra nitranga tamiko mahaliana koa ro herinandro lasa izay nanoratra boky hafa azy zao izay ho avy atoato dia tsy tonga dia zaraiko aloha ilay izy fa mino aho fa ho ankafizinareo ilay boky nosoratako. Mino aho amen. Ka niasa teo amin'ny toko iray izay iray na roa eo ilay izy nifototry ny fanositosiana olona sy ny hoe ahoana no atonga antsika ho afaka amin'ny firy fanositosiana olona dia nandeha nivoaka nakany an-tsena dia nisy madama izay nahafantatra dia niazakazaka avy any ambadika izy tsy mampino mihitsy atao an-tsenato ianao afaka mamiana anao ve tena ohatra ny voakenda mihitsy fa izy zany dia ny famiana izay dia ohatran'izany dia avy eo dia ino zany miasa amin'ilay boky amin'ny fanosian'olona hoy izy hoe tsy rarahako izay lazain'olona rehetra za mahita fa mahafinaritra ianao. Fa zao ilay zavatra zany no ataon'ny fiatomboana ara-panahy anao 20 taona lasa dia mbola nety nandeha nikarokaroka nanao izay ahitana hoe inona ny lazaina izy inona ny lazaindry zareo dia mety ho nitsangana teo dia nanao izay rovana ny tenako fa satria izay dia nahazo ny fimezana tsara indrindra avy tamin'izany dia ny saina fotsiny aho hoe mampimezana satria fantatro hoe izao amin'ny Kristy zao zany tsy hoe tena tiako tia daholo olona rehetra fa ianareo tsy mampanina azy satria misy tsy tiako ary tsy zany akory ny olako. Raha tsy tianareo dia olanareo zany fa tsy olako. Andriamanitra namorona ka milaza aminareo fotsiny fa ny rehetra manana tombontsoa daholo. Ny olona rehetra samy manana izay zavatra ao an-tsainy ao fa tsy hoe ianao ihany fa ny olona rehetra ary manana fedina ianao izay ahafahanao mandresy ireo fiazonana mahery izay ezahany Satana nitsangana ao an-tsainao ary ny fedina voalohany izay nanao ilaina ampiasaina ara-dalàna tsara dia ny tenin'Andriamanitra. Afaka atao amena ve zany? Dia tiako faranana amin'ny famakiana ny lioka aminareo zany satria tena manan-kery mihitsy zany. 2:12 fa Jesosy namalika nanao tamin'ny hoe voalaza hoe aza maka fanana amin'ny tsapan'i Jehovah Andriamanitra ao ary efa nahatapitra izany fakapanahy rehetra izany ny devoly. Tena hitako manan-danja zany matetika amin'ny fakapanahy misy endriny maro. Raha misy olona mandalo ady sarotra zao dia mety mihevitra hoe raha oviny zao vao mba hitsahatra zao matetika zany miseho amin'ny endrika maro. Zavatra ilaina lazainareo ve tsy hoe rovina aza no tapitra rovina aza no tapitra fa lazao fotsiny hoe mandalo ihany zao fa mbola ho avy ny fifarany. Dia nandao azy indray aloha ny devoly zay zany niataka tamin'izy aloha mandrapatonga ny fotoana
ahafahany manao izany manaraka indray ka na dia nandalo zany fitsapana rehetra zany azy Jesosy dia volony laza hoe eny ary resinao ateo dia niataka kely eto fa mbola rahako maso foana ianao dia iandry ny fotoana manaraka azoko idirana indray aho. Hitanareo ny Baiboly milaza hoe miambena sy mivavaha ary zany tsy midika hoe ambeny ny olona rehetra dia hanano hevitra daholo ny amin'izay ataony. Dikan'izany dia hoe tandremo ny tenanao sy ny fahalemenao sy izay tadavy ny fahavalonao atao dia mivavaha. Fedina faharoa izay saika mahakasika ny ten'Andriamanitra ihany fa amin'ny fomba hafa dia ny fiadian'ny fiderana sy ny fanandratana. Ary rehefa milaza zany zany tsy miresaka karazana fiderana izay nananantsika teto Androanarivo na dia tena nafinaritra azy iny nahafinaritra tena feno fisaorana fa sika dia manana tarika fiderana lehibe sy mpitendry zava-maneno men'Andriamanitra antsika miara-mandeha amintsika amin'ny conférence ohatr'izao. Zany zao dia tena manandratra ny zavatra rehetra amin'ny sehatra avoleta mihitsy fa za mihevitra araky ny hevitra zany fiderana sy fanandratana n'Andriamanitra zany dia tokony atao eo amin'ny fiainantsika manokana. Andriamanitra tsy hoe mitady olona izay hirahira isaky ny lady maraina fotsiny fa mitady mpidery izy izay hidera azy mandrakariva. Ka raha mpidery ianao zany dia tokony ho lasa fiainana zany ary mahakasika fanandratana misaotra n'Andriamanitra amin'izay ataony miresaka ny amin'ny fahatsarany famindram-pony sy ny heriny resao mikasika izay nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao mihoatra noho ny firesanao mikasika izay nataony devoly teo amin'ny fiainanao. Mirao azy na mikasika azy afaka aseho amin'ny fitenin'ny fihetsika mambapy fo zany mitehaka, mitsinjaka, misaoty, manandra-tanana, fanondriana ny loha. Voalaza fa fiakofana zany. Misy olona afaka mahazo fahafahana raha toa fotsiny izy ireo ka mitombo amin'ny fientanentanana. Za ohatran'ny tsiko zany. Matory amin'ny alina. Amaky soratra masina amin'ireo izay saika nandalovako foana fotsiny. Nandalovako foana ilay izy tamin'ny herinandro fa efa teo foana ilay izy. Deutéronomie 7:20, 7:20 sy 7:20. Asehoko anareo kely ny herin'ny fifaliana. Tsy mantsary faly aho zao dia mifalia. Manaova fifaliana foana. Deutéronomie 7:20, 7:20 sy 7:20. Satria tsy nanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny hafaliana sy ny faharavompo ianao no ny abetsahany zavatra rehetra ny amin'ireo izay nitahiny ianao araka izany dia hanompo ny fahavalonao ianao. Nya satria tsy nanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny fahafaliana sy ny faharavompo ianao. Mila manana saina faly sika, mila misaina fisainana faly sika, mila saintsika ny amin'ireo fitahitsika dia everintsika ny mikasika izay atonga antsika ho fitahiana dia mihevitra ny tena atsara an'Andriamanitra sy izay tena hoe dikany hoe zanak'Andriamanitra marina. Mila saintsika ny amin'ireo zavatra ireo dia mila resahantsika ny amin'ireo zavatra ireo mihoatra noho ny ataontsika. Fa hoy izy hoe raha tsy manao zany rehetra zany ianao dia fara mifanomponareo ny fahavalo. Betsaka ny olona milaza hoe tsy fantatra mihitsy izay tian'Andriamanitra ataoko, tsy fantatra mihitsy inona ny antso amin'ny fiainako, tsy fantatra inona ny ataoko. Salamo 4:1 milaza hoe manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Hitanareo zany raha toa ka faly fotsiny ianareo dia efa nahafaly an'Andriamanitra, fa raha toa mitsiky fotsiny nareo dia efa hahafaly an'Andriamanitra. Tsy voatery anao zavatra lehibe foana nareo, ataovy fotsiny izay olona faly anao foana. Kristianina kely faly foana rehefa mandrehatra jiro mitsiki mandehana dia tongava fitahinao an'ny olo isan'andro. Marina mitory zavatra mbola tsy ataonareo